efa ao anatin'ny famolavolana ny antsoina hoe code de communication ny tompon'andraikitra ho anivon'ny ministera ny serasera raha ny fanazavana nentin'ny tale général nyzany ministera izany fotoy ny dingana efa natao dia nisy androany ny fianona ny mpanao gazety. Miroso tsikelikely amin'ny famolavolana ny lalàna amin'ny feny asa fanaovan-gazety na ny code de la communication efa voaravitra ny volavolakevitra voalohany fehizany entina hanatsarana ny lalàna dia noenona androany ny feon'ny fikambana ny mpanao gazety. Ilay izy moa zany ny fandrafetana an'ilay code dia processus participatif ka maha processus participatif azy zay dia ilaina zany ny azona ny hevitry ny mpikatroka rehetrarehetra anatin'ity tontolon'ny serasera sy ny filazam-baovao ty ka ny mpanao gazety anisan'ny voakasika manokana anatin'ny code de la communication io ny asa fanaova gazety dia mba tsy mba ahafahan'ny mpanao gazety zany ny indrindra fa reo association des journalistes reo mandray anjara mahita sehatra andraisana anjara amin'izay famolavolana ny code zay dia aloha nanaovana andro anankiray mihitsy ny code ny mpanao gazety ny association moa zany ahafahany mitondra ny heviny amin'ireo temo zay loha hevitra zay horesahana eto. Noho i Madagasikara efa manohana ny fijirana amin'ny televiziona numerika anisan'ny andray anjara atao anatin'ny fivoriana androany ihany koa ny komite nasionaly misahana amin'ny fivadiana amin'ny televiziona numerika. Atikasa ho atao manosehatra ny komite nasionaly io dia andrafitra ny lalàna anampy ny code de la communication atikasa antsika androany io hiditra anatina base réglementaire hidirana iraisana anatin'ilay migration numérique. Noho ny migration numérique dia hozaraina zany ny allocation na fréquence ho misehatra diffusion zany ny signal numérique ho ana majery maromaro fa ny ataontsika hoe ny fitondrana an'io signal io dia ray ihany. Ny taloha moa ny analogique samby mitondra ny signal fa amin'izao dia ray ihany mitondra signal ho an'ny rehetra. Io fizarana signal io tsy maintsy mihitra anatina sehatra lalàna dia izay ny anisany priorisation zay ny anisany atikasa ho ataon'ny comité national mikasika migration numérique. Zay ny voalohany. Ny faharoa ny communication maplaza zany antonona ho antsika malagasy inona io migration numérique fa maninona hiditra amin'io tsika gasy vao natonga n'ity comité ty mitsangana tamin'ity herinandro ty mbola apimetraka izay an'izay hoe aposo an'ilay komity ilaza hoe aiza ho aiza ny komity inona ny komity iza ny ao anatin'io fa ho atao le izy tsy atikasa androany ny namaliko n'izay fantanina izay fa mbola ho avy fotoana akaiky. Raha mpisy dia ireo tompona orinasa serasera no hanome hevitra momba famolavolana ny lalàna amin'ny feny asa fanaovan-gazety. Mariana fa ny PNUD no miara-miasa amin'ny ministera ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana amin'ny fandrafetana ny lalàna amin'ny feny asa fanaovan-gazety.